miomana miambena miakaiky ny tompontsika fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 10 jolay isan'andro amin'ny 9:00 miomana miambena miakaiky ny tompontsika. Matsiaro
Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray a tratrin'izao takariva vaovao zao takariva fahadimisatsika ao anatin'izao fotoana manokana natokantsika mba anaovana fifoazana izao ny tenin'Andriamanitra moa no tena velabelana amintsika eto anjarantsika tsirairay avy any atokantrano kosa ny manao tolonam-bavaka ny amin'ny afatra zay voarainao a isaky ny ariva amin'ny tenin'Andriamanitra zay raisitsika eto koa dia faly manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra ary inganiny fiasoafan'i Jesosy Kristy a mba tsy hiala amintsika ary mba ho ambany elany mandrakariva isika ary eo an-tanany atranany ny fiainantsika tsirairay avy amin'ity takariva fahadimy ity a dia iresaka lohateny ray isika dia ny hoe Jehova no mpiandry ahy ahoana no anehoany soratra masina an'izany hevitra izany indray amintsika amin'izao andro farany izao toy ny zavatra rehetra nefa dia mila ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika mila ny fanahy masina isika ka izany indrindra no ilayntsika ny fiarahana mivavaka ankehitriny ka manasanao mba hiaraka hivavaka alohan'ny resantsika an'io tenin'Andriamanitra io indray hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro tsy mitsahatra ny misaotra ny anaranao zay satria dia mbola omenao tombonandro vaovao ary mbola omenao hery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa ary mankasitraka anao zay satria mbola manana izao fotoana azonay miaraka mandray ny teninao izao indray tompo malalo aoka ianao mba hitaridalana ny mandrakariva anoro ny lalako mbanay ary aoka mba hitondranay ho amin'ny fiadanana izany lalanao izany ka engany fananao masina ary hitarika anay eo ampandiniana izao teninao izao fa amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany mivavaka izany amen. Ya Jehova no mpiandry ahy be dia be no mamboatra tononkalo avy amin'ity teny ty hoe Jehova no mpiandry ahy be dia be no manao hira mamorona tononkira avy amin'ity hoe Jehova no mpiandry ahy ity ary mazava ho azy moa fa avy ao amin'ny soratra masina izany ao amin'ny Salamo 120 manomboka eo amin'ny 1 hitantsika eto hoe Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy inona moa ny tiana ambara ao anatin'izany eto am-piandohana aloha dia efa tiako sahady ny hoe mba tsy hanan-java-mahory tokoa anenao satria mino aho fa eo mpamaranana ny tenin'Andriamanitra zay ho resahana androany dia handray an Jehova mba ho mpiandry ianao ianao andeha ho terevantsika ny votoatiny ity teny ity hoe Jehova mpiandry ahy ka tsy hanan-java-mahory ahy iza moa no ny teny anyity teny ity iza moa no nanambara izany teny izany isika rehetra zay mandrehan'izao afatra izao dia samy mahafantatra ary tena mahalala fa Davida no nanao sy nandrafitra nanoratra ity Salamo 120 ity Davida dia mpiandry ondry aitsika loatra izany tany ampiandrasan'ondry izy no nantsona mba hosorana hisolo an'ny Saoly Davida dia mbola tanora kely tamin'izy nanoratra n'izany teny izany ary Davida raha ny andro ny ondry dia nifanehitra tamin'ny liona nifanehitra tamin'ny bera kanefa tsy nitsokady izy ary tsy nialy izy fa navotany teo ambavany bera sy teo ambany vahoan'ny liona izany ondry zay nandrasany izany ary inona moa no nasa iny hiatrika an'izany hoe liona nasa iny niatrika an'izany hoe bera izany tsotra ry ava-malala na tonga ny Davida mba hanana izany fahasahiana lehibe izany dia tsy inona tsy akory fa voalohany indrindra ny fitiavany ny andiany ondry tena tiany loatra ireo andian'ondry zay nandrasany ireo anka raha tonga ny liona tonga ny berana tonga ny bibidia hafa zay mikendry handrapaka ireo andian'ondry ireo dia nifanehitra tamin'izany Davida sainy nifanehitra tamin'izany andian'ondry izany ary akoatran'izay ry ava-malala dia tiany Davida ny ondry ary tsapany ny tombam-bidy ny ondry tsirairay avy nanana andian'ondry marobe izy tiany ireo kanefa raha misy anankiray monja aza zay rombahainy ambodina rombahainy liona na rombahainy bera dia manao ny ainy-tsy ho zavatra mihitsy i Davida hamonjy izany ondry izany eny ambava na eny ambany vahoany reny liona na bera na amboadia reny tsapany loatra ny tombam-bidiny tsirairay ny ondry tsirairay avy zay ny tandremany
ry ava-malala izany ingeny tonga any davida hanoratra n'io salamo 7:20 io satria tia ny ondrona izy ary tsapany fa io fitiavany ny ondrona io dia tsapany fa Andriamanitra zay mitondra azy ho toy ny ondry ihany koa dia tia azy ary miaro azy ary tsapan'Andriamanitra fa manana tombam-bidy davida ka Andriamanitra dia tena fitiavana tokoa ry ava-malala tia ny ondriny izy ary tena vonina mba sy hiao ary hamonjy izany ondriny izany aitsika loatra le hoe isika dia olony sy ondry fiandriny ka ingane mba tena ho tsapanao izany fitiavan'Andriamanitra anao izany satria tian'Andriamanitra isika tsirairay avy ary engany mba tena ho tsapanao izany hoe tombam-bidy ny tena tsika izany satria Andriamanitra dia matsapa ny tombam-bidyntsika misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra isika sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra isika ka na dia ray monja azy norombahan'ny devoly lay liona lay bera lay fahavalo dia tonga Andriamanitra manao ny ainy-tsy ho zavatra mba hamonjy ny tsirairay avy efa nataony zany pirofony zany nanolorany an Jesosy Kristy nanekeny Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny azo ijaliana mba hatonga ny fanahy tsirairay mba ho voavonjy ary eo mpiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia mbola hanao ny ainy-tsy ho zavatra foana Andriamanitra mba hatonga anao ho voavonjy mandrakariva Jehova no mpiandry ahy eny ry ava-malala tahaka ny fiandrasan'Andriamanitra any Davida no nanehony Davida ihany koa ny fiandrasany ny andian'ondriny manao ahoana isika amin'izao vaninandro farany izao ny amma mpitarika ianao amma ray aman-dreny ianao manao ahoana ny mba fitiavanao ny andian'ondry zay napetrak'Andriamanitra eo aminao koa raha tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao dia hiampita ny fikarakaranao ny andian'ondry ihany koa izany ry ava-malala io fikarakarany Davida ny andian'ondriny io dia endrika isehony ny fikarakaran'Andriamanitra atsika vahoakany satria isika dia ondriny isika dia olony ka ilaina ny atsapatsika an'izany rehetrarehetra izany kanefa na dia tenenina azy zany move tena resy lahatra tokoa isika fa Jehova dia tena mpiandry le mpiandry tenenina eto dia tsy le mpiandry hoe mpiandry mamoaka devoly akory tsy dia zay loatra ny tiana ambara eto fa rehefa miteny frantsay io dia pasteur berger zany rehetrarehetra zany dia maneho fa rehefa miteny zany hoe Jehova mpiandry ahy dia nitika zay Jehova no mpitandrinahy mpiaro ahy ka tena mpitandrina tokoa ve Andriamanitra tena mpiandry tokoa ve Andriamanitra ny soratra masina dia manapirofo sy milaza amintsika rehetra fa tena mpiandry Andriamanitra atombokontsika amin'i Jesosy Kristy izany ao amin'ny Jaona 10:1-10 Jaona 10:1-10 dia voalaza eo hoe izaho no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ry ava-malala manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny Andriamanitra tena mpiandry izy zany tena nanolotra ny ainy tokoa izy satria tsapany ny tombam-bidiny ny zanany tsirairay ny olony tsirairay zay aseho eto hoe ondry ary Jesosy zany eto dia maneho ny tenany ho izany hoe mpiandry ondry tsara izany vonina hanolotra ny tenany ary efa nanolotra ny tenany izy ho atsika ko inona moa no ampisalasalatsika tsy anaiky hitoetra eo ambany fiandrasan'Andriamanitra eo ambany fikarakaran'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha dia andininy maro koa no milaza fa Jehova dia maneho ny tenany ho toy izay hoe mpiandry ondry zay ao amin'ny Isaia ohatra Isaia 7:1 dia voalaza eo hoe hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry izy
ny sandrony no hanangonany ny zanak'ondry ka hotrotrony eo atratrany ireny ary horoainy miadana ny ampianahiny ry ava-malala hiandro ny ondry ny Andriamanitra mba ho ondry andrasan'Andriamanitra ny isika tsirairay avy ary mba hotrotrony eo atsandrony ane isika tsirairay avy. Izany no teny fikasana apetraky ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Isaia ity. Hotoizantsika hatrany ny fanehoan'Andriamanitra fa izy dia mpiandry ondry ao amin'ny Ezekela 7:30, Ezekela 7:30. Zao no vaky ny teny toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro atratrarany ny ondriny dia toy izany koa no handinidinihako ny ondriko sy amonjeko azy avy any amin'izay rehetra efa nialezany tamin'ny andro mandraona sy maizim-pito. Ry ava-malala, zany andininy zany dia maneho fa mikarakara ny ondriny Andriamanitra. Mety andalo any amin'ny andro mandraona sy maizim-pito izany ondrin'Andriamanitra izany, fa avy any amin'izany no hitadiavan'Andriamanitra azy, avy any amin'izany fielezana izany no hikatsahan'Andriamanitra azy, ary dia vonjeny avy amin'izany. Dinidinihany mahafinaritra ry ava-malala, dinihin'Andriamanitra isika, fantany ny momba antsika, ka raha tady hiely isika any am-pielezana any am-panihatsiavana any dia any Andriamanitra no mitady atsika mba hikatsaka atsika tokoa ny Andriamanitra ary mba eo ambany fikarakarany ane isika tsirairay avy satria Andriamanitra dia tena mpiandry ondry marina tokoa. Iverina ty amin'ny testamenta vaovao isika ao amin'ny Petera 1:5 dia voalaza eo hoe raha iseho ny lohan'ny mpiandry. Io tapany voalohany io ihany no raisika. Raha iseho ny lohan'ny mpiandry. Iza le lohan'ny mpiandry lazay ny tenin'Andriamanitra eto? Tsy iza tsy akory fa Jesosy Kristy. Eny ry ava-malala, tsy ho ela dia iseho eny amin'ny raha ho lanitra io lohan'ny mpiandry io. Kristy zany, lay tena mpiandry, lay tena mpitandrina, lay tena mpitaka, lay tena mpikarakara, lay tena mpanavitra. Tsy ho ela dia ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy, hanangona ny andihan'ondriny, arengany mba ho anisany zany andihan'ondriny zany izasy ianao. Satria dia manambara izy ao amin'ny Mateo 5:20 ny any hoe rehefa azo Jesosy Kristy dia tahaka ny mpiandry manavaka ny ondry amin'ny osy, engane mba ho anisan'ilay ondry ho eo ankavanana isika amin'izay fotoana izay. Eny ry ava-malala, tena mpiandry ondry tokoa Andriamanitra. Raha ireo toko sy andininy raisitsika teo ireo no raisitsika, satria manolotra ny aina izy, mikarakara izy ary mandinika izy, mamonjy izy. Zany ny ataon'Andriamanitra amin'ny mampitandrina azy. Ka raha mpiandry ondry ary Andriamanitra, move isika mba manaiky fa ondry, satria Andriamanitra zany dia maneho ny tena ny ho toy ny mpiandry ondry. Noho izany zay rehetra tarihiny zany dia tokony hanaiky ho ondriny avokoa. Tsy maintsy ho ondriny zany raha ohatra ka te handray hoe Jehova no mpiandry ka isika zany mazava ho azy raha manaiky sika dia ondrin'Andriamanitra izany sika. Manahoana moa izany hoe ondry zany? Moa ve tena ondry ve isika? Tena manana an'izay toetoetry ny atao hoe ondry zay ve isika? Andengo hoe jerevantsika ny toetry ny ondry, ny toetra mampiavaka ny ondry amin'ireo biby maro samy hafa dia zao: ny ondry dia manaratry ny rano. Izy zany dia manaratry ny rano fotsiny ny ataon'ny ondry. Raha mirokahatra eny amoron-drano eny ny ondry dia tsy fantany hoe makaiza izy fa dia mandeha mirokahatra mandrakariva eny amoron-drano no tena misy ny ahitra tsara dia manaraka any izy. Zany no toetry ny ondry. Ny ondry ihany koa dia malemy sy marefo raha mitaha amin'ireo biby maro samy hafa. Tsy mba tahaka ny alika izy, na tahaka ny liona izy, na tahaka ny omby izy. Tsy ary ava-malala fa malemy, marefo ireny ondry ireny. Ary ny ondry dia tsy mba mahalala izay anjo azy.
tsy manana fahalalana n'izay mety hoe inona ny zavatra mety hitranga, tsy mahalala n'izay anjo azy ny ondry, ary zany mahatonga hoe ny ondry a dia tsy mba maharo tena mihitsy. Ny ondry rehefa malala tsy mba maharo tena. Ka raha tahak'izay ary ny toetoetry ny ondry amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika izay aseho ny tenin'Andriamanitra, fa raha manaiky an'Andriamanitra mpiandry isika dia isika zany dia tokony ondry move eo amintsika tokoa ireo toetoetra ireo. Raha ohatra ianao ka mahatsiaro ho malemy, mahatsiaro ho marefo, manoloana ny toe-zavatra misy rehetrarehetra, raha ohatra ka izany no toetranao dia ondry tokoa ianao. Fa raha ianao ny fatra mpiziriziry ka mieritreritra fa matanjaka manoloana ny zavatra rehetra, afaka atohitra fakapanahy, afaka, raha izany no toetranao, tsy mila mpiandry maharo tena, dia tadidio fa tsy mba ondry ianao amin'izany. Fa ny olona manaiky ondrin'Andriamanitra dia olona mahatsiaro fa malemy, mora mania, ary tsy maharo tena eo anoloan'ny fahavalo maro samihafa dia ny devoly Satana izay mitarika ho any amin'ny lalana tsy izy. Raha ohatra ianao ka manaiky ondry, ho hita eo aminao zany toetoetra izany, dia Andriamanitra no hiditra an-tsehatra handray anao mba hame anao ny famonjena sy ny fanavotana ilaina rehetra. Ka zava-dehibe loatra izany ny fahalalantsika n'izany rehetrarehetra izany. Isika rehetra dia ondry isika. Na izany aza nefa ny zava-misy hita eo amin'ny fiarahamonina dia izao, misy mitondra tena toy ny liona, misy mitondra tena toy ny ambodia, misy mitondra tena toy ny voromahery, nefa izy ondry. Raha tena ondry tsika rehefa malala dia aoka mba tena hitondra tena amin'ny maha-ondry atsika tokoa. Fa tsy ianao tahaka ny liona, tsy ianao tahaka ny ambodia, tsy ianao tahaka ny voromahery. Hitantsika biby mpihaza sy mpamotika ary mpanimba daholo izany rehetrarehetra izany. Ny ondry tsy manana n'izany toetra izany. Ondry isika, ary izany ny fanirian'Andriamanitra amintsika, satria izy dia te ho mpitandrina atsika tokoa eo anatrehan'izay. Ka raha ondry ny ary sika, move ampy ve zany hoe ondry izany, ampy ve zay hoe maha-ondry izay. Rehefa malala tsy ampy no hoe ondry, fa ny ilaina dia hoe ondry niza ianao, ondrin'Andriamanitra ve. Mety ho ondry tokoa isika raha ireo toetoetra ireo, fa saingy ny olana dia mety hoe tsy ondrin'Andriamanitra. Ka amin'ity hariva ity dia ny zavatra ilaina dia zao, mba ho ondrin'Andriamanitra ny ianao, mba tena ho Andriamanitra no mpitandrina anao, mba ho izy no hiandry anao. Rehefa Andriamanitra no mpitandrina anao, rehefa Andriamanitra no mpiandry anao, dia zao ny ondry tsirairay eo amin'Andriamanitra dia fantany daholo ary omeny anarana daholo. Rehefa avy Jesosy Kristy miditra any amin'ny fiainana mandrakizay tsika, dia ahazo anarana tsirairay, ny voavonjy tsirairay. Ka ny ondrin'Andriamanitra rehetra zany, ny ondry tsirairay dia omen'Andriamanitra anarana ary omen'Andriamanitra marika. Move eo amiko zany marika amantaran'Andriamanitra izany, ary iza no mitondra eo amin'ny ahitra sy ny rano. Move Jehova tokoa. Rehefa malala, ny tena faniriako lalina ho antsika rehetra dia mba ho Jehova tokoa no hitandrina atsika, Jehova no hiandry atsika tsirairay ihany, ka mba hanana izany toetra ny ondrin'Andriamanitra izany tsika, ka hitarika atsika mandrakarivany izy. Ahoana ary ny amin'ny hoe tsy hanan-java-mahory. Rehefa Jehova no mpiandry atsika, araka ny voalaza eto dia tsy hanan-java-mahory. Inona marina moa no dikan'izany? Move tsy misy olana no tiana hambara amin'izany, move tsy hisy aretina no tiana hambara amin'izany, move tsy olana ny resaka fitadiavana sy ny vola, move tsy hisy olana mihitsy ao anatin'ny tokantrano fa dia hirindra sy masoandro mibalika lalandava. Move izany tokoa no tiana hambara amin'io. Move tsy hanana le hoe mampanany amin'io avy. Izany ve le hoe tsy hanan-java-mahory
Rehefa malala Davida zay nanoratra ny Salamo 7:20 io de be lavitra noho zany olana tany saintsika zany ny olana nahazo an Davida satria raha tany ampiandrasan'ondro izy ohatra izy de efa nisedra ny liona nisedra ny bera ary tena nanao sorona ny ainy mihitsy mba hamonjy ireo ondry ireo nisy olana zany teo aminy ary rehefa nanatokatrano Davida de fantatsika fa betsaka ny zavatra sarotra natrehany tao anatin'izay mahampanjaka azy zay satria na ny zanany aza ohatra de efa nikomy andeha ikomy andrombaka ny fanjakana ary nandritra ny 10 taona Davida dia nenjehany Saoly mandrakariva nanana olana izy zany fa inona mo ny tena tiany ambara ao anatin'ity hoe tsy hanan-java-mory ity rehefa malala ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika no tsara indrindra satria zany no mahahondriny atsika ka rehefa Andriamanitra no mitantana atsika io ny tena tsara indrindra fantany ny mahasoa atsika mahita sy mahafantatra tsara ny fahavalo mihoatra no izay afantarantsika azy izy ary Andriamanitra de mivonona tsara eo amin'ny toerana zay misy atsika mba hifanandrina am'izay mety fahavalontsika ary iza moa ny fahavalontsika fa ny devoly sy Satana dikan'izany rehefa malala rehefa Andriamanitra no mitantana ny fiainantsika de tsy misy mampanahy atsika izany no mahatonga ny hoe Jehova no mpiandry ahy ka mamparefo ahy dia hijoro mba hahery ho ahy Andriamanitra satria mahery izy manana ny hery rehetra amin'ny mpanara-drian-drano ahy fotsiny de zao Andriamanitra no hanoro lalana atsika hanoro lalana ao anatin'izany amin'ny filako sakafo filako rano ao amin'ny fiainana dia haneo ny tena no toy ny mofinaina sy ny ranonaina ho atsika tsirairay Andriamanitra ary amin'ny tsy fahalalantsika na inona zay mety zavatra iseho de zao Andriamanitra maha-omniscient azy mahalala ny zavatra rehetra azy dia izy no hakantoerantsika am'izany amin'ny tsy fahaizantsika miaro tena eo alohan'ny fanafihana ataon'ny Satana de Andriamanitra tsy toa no hiaro atsika eo anatrehan'izany ka izany rehefa malala no mahatonga ny hoe tsy hanan-java-mahory satria eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainana koa noho izany ary movenao mahatsiaro fa ondrin'Andriamanitra movenao mba maniry ho tonga ondry ny tompo raha ohatra ianao ka maniry izany hoe mba ho tonga ondry ny tompo izany de zao maneke fa ondry ianao tsy maintsy manaiky ianao fa ondry ary tsy vitany hoe manaiky fa ondry fotsiny fa manaiky ho ondry ny Jesosy ary hametraka ny marika eo aminao any Jesosy Kristy ka rehefa eo aminao ny marika Jesosy Kristy de zao tsisy nizaniza afaka anao inenina eo aminao ka na miatrika zavatra sarotra na manahirana azy eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia azo antoka ny fiainanao ary na de misy fanafihana ataon'ilay ratsy azy de zao Jesosy Kristy efa miasa ho anao mba hahatonga anao anana ny fiainana mandrakizay ka ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainanao mihitsy ny fahazahoana antoka ny famonjena sy ny fikarakaran'Andriamanitra anao de andaonga eo vakitsika hatramin'ny faran'le Salamo 7:20 teo hoe Jehova ny mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarako izy eny fa na de mandeha mamaky ny lohalisa aliky ny fahafatesana azy aho de tsy hanatahotra tsy hatahotra loza fa ianao no amiko ny fikarakaranao ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra mamelatra latabatra eo anolohako eo maso ny fahavaloko ianao manositra diloelony lohako ianao ny kapokako feno de feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako de hitoetra ao an-tranony Jehova andro lava raha raisinao ampinoana izany tenin'Andriamanitra izany ka matoky an Jesosy Kristy ilay lohan'ny mpiandry ianao ilay mpiandry tsara zay efa eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva amin'izao fotoana zao ka mamaraparana ny famonjena anao mba hatonga anao handova ny fiainana mandrakizay raha mino izany ianao de hitoetra andro lava ao an-tranon'i Jehova de ao amin'ilay fiainana mandrakizay izany
ka andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy anome hero atsika ka mba ho tanteraka ny fiainanao izany hoe Jehova no mpiandry anao izany. Andesika hiaraka hivavaka. Mandritra ny vavaka ataoko dia afaka manokana fotoana ianao ao an-tranonao hitolomana ambavaka ny amin'ny zavatra rehetra izay tokony hoentinao ambavaka eo amin'ny fiainanao. Ka eto dia manasanao hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray malalo, misaotranao zay noho ny amin'ny teninao izay ndrenesinay indray tamin'ity takariva fahadimy ity, izay maneho fa ianao dia mpitandrina anay, ka mikarakara ianao, mandinika ianao, mitady ny amonjena anay ianao, eny manolotra ny ainao mba ho fanavotana anay. Ka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara, dia azo antoka fa tsy hisy ho very izahay na dia iray aza, satria vonona hiaro anay izany Jesosy Kristy, ilay tonga namonjy ny tenanay izany, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ary mitondra ny rany eo amin'ny masina indrindra ankehitriny mba ho fanavotana anay. Jesosy Kristy Tompo, aoka ianao mba hamindra fo aminay tsirairay avy, ka raha naniasia izahay dia aoka mba ho tafaverina ao ambalanao, ary ny fikarakaranao anay eny dia mba ho fikarakarana haharitra mandrakizay ka mba hahazo antoka izahay. Fa raha avy ianao loham-piandry iseho eny amin'ny raha olo-lanitra dia mba ho tonga andianondry eo ankavananao izahay amin'izay fotoana izay. Dia ianao izany vavaka izany Tompo, fangatana izy-tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika rehetra indray. Mirary soa inganiny Tompo hiainao mandrakariva, ary tsy hanan-java-mahory ianao satria Jehova no mitandrina, Jehova no miay ianao, Jehova no mpiandry ianao. Tompo hitantsika tsirairay avy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia eo neto resika amarana ity takariva ity rahampitso. Veloma tompoko. Fica
miomana miambena mbiakaiky ny tompontsika fifoazam-panahy